Ny alohan'ny fataperana amin'ny fotoana tsy haiko hoe ny zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao na hoe aretina ve izany hoy tenin'Andriamanitra raha resaka aretina zao manjoanao mety misy olona zao amin'izao fotoana izao marary ianao dia ny olona miteny aminao ianao efa manompo an'Andriamanitra fa maninona ianao marary nefa ianao tsy mety sitrana akory. Misy mamesaina anao hoe andao atsy, andao ery, andao anao zavatra tsy mety. Dia androany ianao efa mandre an'izany aza tanterahany ny zavatra tedavon'ny fahavalo ataonao. Fa oka ianao atoky ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe zay manompo an'Andriamanitra ho alaviron'Andriamanitra amin'ny aretiny. Ka raha miteny aminao ny olona ty aretiny ty tsy maintsy ho faty koa ianao dia mila matoky koa ianao tenin'Andriamanitra milaza hoe io aretina io tsy fahafatesana ny ambadiky n'izao fa anehoanao voninahitra an'Andriamanitra. Mila zany ianao malala tenin'Andriamanitra, malala ny teny fikasana, malala ny promesse izay nisoratan'Andriamanitra anao dia ho tonga olona matoy tokoa ianao. Vakianao foana io, miditra ao anatin'ny sainao, ndeha aletika ao anatin'ny fonao dia hoy tenin'Andriamanitra manao hoe zay ny habean'ny fony no hivoaka ny vava. Ka rehefa zany fenonao isan'andro isan'andro dia tena tafapetraka ao anatin'ny fonao ilay izy vao miteny aminao zao ny olona dia mamaly ianao. Zao voasoratra momba aza vela misy manengelina anao, mety misy olona manesoeso anao hoe roviana ihany dia ianao nefa efa menatra, inona no ataonao? Tsy atoky ny tenin'Andriamanitra ve? Anao izay fifaliam-pon'ny olona dia rehefa voadony ianao ny olona faly dia ianao manahoana amin'izany? Ianao ihany no mijaly. Tsy solution hafa sy Andriamanitra. Andriamanitra ihany solution antsika. Matoky izy ary mila matoky koa isika sy ianao. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao ary oka ianao tena angataka amin'Andriamanitra hoe mba ho kasihany ianao androany, mba manomboka androany tena miakatra amin'ny fatokianao anazy. Mba tena ihinana ny voka-tsony tany ianao. Andao antsika ivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada mankasitraka anao midera ny anaranao masina amin'ny fotoana izay nomenao androany, amin'ny teny izay nalefanao androany dada, teny tena nampiatrehatra sy nampahery anay tokoa izany dada. Hitanay ianao dada fomba fiasanao taloha, izy teninao manao hoe ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eno mafy noho ny zavatra manjoanay amin'izao fotoana izao, nanjoan'ireo mpanomponao tany am-boalohany ireo, kanefa rehefa natoky anao zareo dia nataonao mpandresy izy ireny. Dada mivavaka zaho amin'izao fotoana izao mba hamanga ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao live izao amin'izao fotoana izao, tena hoe noho izany teninao zany dada dia ho feno fatokina ireo, atao hoe olona matoky izy ireny, olona matoky anao, tsy olona matoky olona, tsy olona matoky ny hareny, tsy olona matoky ny zavatra eto amin'ity tany ity fa tena olona matoky anao sy ny teninao. Ataovy anisan'izany izay dada, satria izay dada tia hita mivoninahitra ao amin'ny fiainanay. Te hihinana ny vokatry ny tany, te handresy izay, te hame voninahitry ny anaranao ihany koa izay amin'ny fandalovanay eto amin'ity tany ity. Dada na iza amin'izao fotoana izao mandalo fotoana sarotra amin'izao fotoana izao dia andeha hanapa-kevitra izy hanao zavatra ratsy. Dada kasio izy amin'izao fotoana izao, kasio amin'ny hery mifanainao masina izay nanangana Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesana, kasio izy mba hatoky anao, mba hatoky ny teninao, mba hatoky ny promessinao, mba hatoky ny teny fikasana izay efa nomenao anazy, mba tsy ho verin-dalana izy, mba tsy ho potika amin'ny fiainany, mba tsy ho ravany momba azy dada. Atsangany ny zanako amin'izao fotoana izao io, atsangany izy ireo, ataovy matoky anao hatrany izay tsirairay avy eto androany dada.
raha io tena mivavaka aminao zay na iza am'izao fotoana zao mety mieritreritra za efa nanao an'izao de zao ny zavatra manjo anahy no ny fanapahan-kevitry ny raisiko dada kasio izy androany ampahafantarina anazy tena atao mitsapany mihitsy dada fa fitiavanao sy mifamindram-ponao azy tsy mety ho ritra zany ampahafantarina anazy atao fitsapany zany fitiavanao azy zany am'izao fotoana zao dada atao fitsapany mihitsy na izy manaraka an'izao fotoam-bavaka izao aza vela ho kivy izy tompo nohona amin'ny décision zay ny raisiny de nahita ny mandidiny maizina am'izao fotoana zao mikasio ianao azy dada kasio ny fony ny saina ny fanany ny vatany ny teny ny iaina ny ray mantolo mba ho tonga saina izy fa mbola velona ianao ary mbola velona ianao dada de tena misy koa ny fanantenana ho anjanak'olombelona eto amin'ity tany ity dada misaotra anao mifiasanao ety misaotra anao mifiasa amin'ny fanahinao masina am'izao fotoana zao zay nikasika olona am'izao maraina izao zay miasa amin'ny fiainan'ny olona am'izao maraina zao zay manome fatokinan'ny olona am'izao fotoana zao atoky ny teninao atoky anao hatramin'ny farany na inona mitranga mankasitraka anao fomba fiasanao misaotra anao fiovahanao amin'ny fiainanay tsirairay avy eto androany de raiko ny anaranao masina dada mamerina voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamerina voninahitra anao zay dada mankasitraka anao amin'ny fotoana androany amin'ny zava-tsoa zay ny raisinay eto androany amin'ny heriny zay azonay eto androany amin'ny fanasitranana zay azonay eto androany misaotra anao zay dada tena Andriamanitra tsara ianao Alleluia mijoro atrano zareo teny anankiray farany tiako aieritreretinao foana hoe alohan'akanao décision de ametrao fanontaniana foana ao anatinay na ino décision mila raisinao aza ataovy hoe ianao mihitsy makany décision io tsika mampiasa an'io teny io ary tiako mihitsy n'izao teny zao hoe tsy zaho tsony velo fa Jesosy mivelona ato anatiko apetrao io fanontaniana io hoe raha Jesosy tao mitoerako ina amin'ny fanapa-kevitra no raisiny na inona décision mila alainao atao foana zay raha Jesosy teto ina amin'ny fanapa-kevitra ny raisiny de tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao raha manao an'izany satria matoa ianao manao an'izany matoky an'Andriamanitra ianao matoky amin'ny fitarihan'Andriamanitra ianao de tena ivoaka-pandresy ianao inana vokatsoa an-tany ianao de ho feno voninahitry n'Andriamanitra ny fiainanao ny olona nanesoesanao taloha ty avita anesoesanao ireny indray no tena ankalazanao zany angeny anjaranao indrindray tsy maintsy mandalo zavatra sarotra isika mba ahafahan'Andriamanitra mampianatra atsika tsy maintsy misy zany amin'ny fiainany fa aza tao makivy ho sy tenin'Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha indroa anao zava-baovao ao anatin'ity volana fatokiny ty anao zava-baovao ho anao Andriamanitra ientiko fahasoavan'Andriamanitra sy mifamindram-pony de anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao de hitoetra ao amin'ny trano Jehova andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahirin'Andriamanitra isika ary vaovao tiako lazaiko eto ny hotoizantsika phone live fa jereo phone vaovao ao anatin'ny groupe SC Unity ary misy fotoana koa andefa vaovao ao anatin'ny ao amin'ny Facebook sika amizay mba ahafantaranao hoe rovina indray tsika iverinao am-piangonana nakafanapa-kevitra mpanompon'Andriamanitra allo atao live mba ho fiarovana ho atsika sianao satria efa fantatritsika sianao efa maro ny olona maty eto amin'ity Nosy Maurice ty ny variant ty na de fantatritsika sianao fa Andriamanitra miaro sy hamonjy atsika misy fotoana koa Andriamanitra miteny hoe azadininy fahendreny tahirin'Andriamanitra trany ianao